Tomponareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Lo hevitra vaovao ry havana ny antsika indray amin'ity volana Desambra ity manao hoe Miomàna handray ny mpamonjy. Miomàna handray ny mpamonjy. Tsy hoe miomàna kalazany Krismasy ho avy ny mpamonjy. Miomàna handray ny mpamonjy, fiaviana fanondrony koa ndresahana amin'izany satria na oela na oaingana tsy fantatsika zay hiavian'ny Tompo. Matio 7:20 ry havana ny andininy 2:70 ka hatramin'ny 1:50 ny ten'Andriamanitra zay akatsika hafatra. Ny Matio 7:20 ny andininy 2:70 ka hatramin'ny 1:50 dia ao anatin'ny fitantarana ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy, fanoarana ny amin'ny fiverenan'ny Kristy indray. Ary zany fiavian'ny Kristy zany dia tsy misy mahalala fa tampoka ka ny ambarany hoe tahaka ny fiavian'ny mpangalatra amin'ny alina. Fa raha ho nahalala ny olona hoe tompontrano hoe ho avy ny mpangalatra dia niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tratra ny fahavalo. Dia toy izany mila miambina koa isika satria tsy fantatra ny ora zay hiavian'ny mpamonjy, fanoarana ny fiverenan'ny Kristy moa ry havana andresahana eto. Hoy ny andininy 4:20 iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina zay nitondren'ny Tompo ny fen'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana sambatra zany mpanompo zany. Raha avy ny tompony ka hahita azy manao zany. Indininy 5:20 ny Tompo dia hoarina amin'ny Kristy zay ho avy. Ny mpitandrina mahatoky sy manan-tsaina zay resahana eto dia ny mpianatra na zay olona nomen'Andriamanitra nomeny Kristy andraikitra eo anivon'ny fiangonana na iza zany nomeny Tompo andraikitra. Ka izao fanoarana izao dia natao ampitandremana antsika fiangonana manontolo zay efa nametrahana adidy sy toro ny filazantsara. Tsy hoe hamahana hanina, hamahana ny sakafom-panahy ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Raha fitinina foiny dia zavatra eto dia izao: misy olona anankiray manana mpanompo maro, tsy maintsy handeha izy ka nifidy mpanompo anankiray izy mba ametrahana andraikitra ninona ikarakara amana ireo mpanompo naman'ireo. Zany olona mifidina manokana izy zany, mpanompo ho tompona andraikitra sy ho mpitantana ireo mpanompo maro ireo. Marihana fa mitovy daholo ny toerana misy an'ireo samy mpanompo ireo, dolosy moa filazany azy hoe andevo, samy mpanompo ireo saingy voafidy manokana na ty olona anankiray ty nomena andraikitra manokana izy isahana ny fikarakarana ireo mpanompo namandrehetra. Dia zao sary zao dia sary maneho ny toetran'ny olona, manahoana ny toetran'ny olona miandry ny fiavian'ny Tompo. Toetran'ny olona miandry ny fiavian'ny Tompo ry havana misy karazany roa eto hitantsika eto tsara. Ao ny antsoina hoe mpanompo tsara sady mahatoky sy manan-tsaina. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina? Io zany ilay olona voalohany io, olona mahatoky sy manan-tsaina. Olona manina tsara hoe mahatoky sy manan-tsaina. Ny hoe mahatoky dia hoe fidèle, olona tsy mivadika, olona azo ametrahana andraikitra tsara. Ny teny hoe manan-tsaina eto dia olona malina ndikany hoe manan-tsaina eto, olona mahalala mialoha ny zavatra mety isy eo ka mitandrina tsara amin'ny asa zay ampanaovina azy. Zay zany le olona voalohany eto, olona mahatoky azo ametrahana andraikitra ary olona malina manatanteraka tsara ny
andraikitra zay napetraka Andriamanitra azy na tsisy mahita azy izy manana toetsaina tahaka izany, manatanteraka tsakany sy andavany ny adidy zay napetraka amin'ny olona io. Tsarovy ry havana fa arakaraka ny andraikitra napetraka taminao no anadinana anao ihany koa. Ty olona ty zany dia tena manao ny asany ampitiavana izy, manao asa mpitiavana. Eto moa dia resahana ny hoe famanana sakafo amana ame azy hanina amin'ny fotoana ho volazy eto. Olona mampandevitra ny mahafinaritra ny tenany, niala tamin'ny fitiavan-tena fa naneho fitiavana tamin'ny hafa, mikarakara tsara zay nasaina notandremany zany ny olona zany. Azo nitokisany ny tompony tsara izy, azo ny antoka na vitan tsara ny asa fanompony izy. Azo tokisany satria olona tsy mba mivady mpanekeny hoe rehefa eny dia eny, mpanompo manan-tsaina, mpanompo mato-tsaina ho ny dikateny ombonana. Azo nametrahana tsara ny andraikitra ary nanatanteraka izany tampitiavana izy. Inona ny vokany rehefa tonga ho ny tompony, rehefa tonga ny tompony? Mindininy fa 7 lazaiko amin'ireo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Zany hoe teo aloha izy dia mpifehy ny mpanompo ihany, fa rehefa hitan'ny tompony fa mahatoky izy dia notendreny ho amin'ny asa tsaratsara kokoa. Zany hoe raha marina dia hoe nisondrotra andraikitra na azo promotion isika teo amin'ny asa zany olona zany. Nahafaly azy, nahafaly ny tompony ny fihetsiky ty olona ity, ka rehefa tonga tapoka ny tompony dia tratrany teo ampanantanterahana ny andraikiny izy. Zany ilay olona voalohany eto, sambatra zany mpanompo zany ozy izy, sambatra zany mpanompo zany, hitany tompony miasa karaha avy izy, mbola mahita azy miasa, dia nomena andraikitra lehibebe kokoa izy. Arakarakao, arakaraka ny fahaizanao mitantana ny zavatra kely mantsy no anomezana anao fitantanana zavatra lehibe kokoa. Mahatoko tamin'ny kely ianao ten'Andriamanitra dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Na ny kely aza tsy hainao mitantana azy, ataona ahoana ny tantana ny zavatra lehibe. Zany ravana ny teto. Ary eo amin'ny fiainana dia zany, rehefa mahatoky amin'ny kely ianao dia mahatoky amin'ny lehibe. Fa raha amin'ny kely ianao tsy mahatoky amin'ny lehibe ihany koa ianao. Rehefa mahatoky amin'ny andraikitra kely isika dia omen'Andriamanitra andraikitra lehibe kokoa. Lasa mpanapaka ny fananany rehetra izy. Zany hoe ny amafy ny fifandraisana izy ireo, ny amafy ny fifandraisana, ny amafy ny fifampitokisana. Ny andraikitra omen'Andriamanitra atsika ry havana dia tsarovy fa fahatokisan'Andriamanitra anao zany. Matio ny omen'Andriamanitra andraikitra, Andriamanitra mahatoky ianao zany, fa fantany ianao fa havita zany asa zany. Ka ny asa zay napetraka Andriamanitra anao ataovy ampitiavany zany, ataovy ampitiavany zany. Fa ny faharoa ry havana, lay le mpanompo, inona moa izy teo? Mpanompo manina tsara izy teo? Mahatoky sy manan-tsaina, maran-tsaina. Fa lay mpanompo faharoa resahany eto dia hoe mpanompo ratsy sady tsy mahatoky. Le toetsaina moa zany resahany eto, fa raha manao anakapo izy hoe andininy fa 7. Raha manao anakapo izy zany mpanompo ratsy fanazany hoe maritra ela ny tompo. Ny atao hoe mpanompo tsy mahatoky eto zany na mpanompo ratsy dia olona nitokisana ihany kanefa dia nivadika, olona manao eny ihany, manaiky fotsiny fa tsy manatanteraka. Fa misy olona tahaka zany, olona tsy azo ianterana, nivadika tamin'ny fitokisana, tsy azo nitokisana,
navelany ny asa zay napetraka taminy. Olona nitokisana ihany ny omena ndraikitra sarobidy nefa dia tsy manatanteraka. Voalaza etiny hoe tsy nomeny sakafo ara-dalàna ny namany. Izy ndray aza nanamoko tenany tamin'ny araka tamin'ny mpimamo sy ny sisa, mihinana tsy misotro ny araka tamin'ny mpimamo. Nanao zay ampifaly ny tenany fotsiny ihany izy, ka tsy nahita fa tsy ny tompontsoany. Reny olon'ireny ilay olona tsy mahalala fa tsy zay mahafinaritra ny tenany fotsiny ihany. Variny izy ka tsy tsarony tsony hoe mbola hoavany ny tompo hoe. Andiny fa 7 dia milazany hoe dia nikapoka ny mpanompo namana izy. Ny mpanompo mitovy amindreo olona manararoatra fahefana ny tena ambara amin'izany. Nikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Volaza moa hoe manao anakapo izy hoe ngamba mbola hoela vao tonga ny tompo aleo aloha sika anao zay mety zay mahafinaritra. Dia nikapoka ny tena dikany dia hoe dia nanomboka dia manomboka mikapoka zany vanomboka amin'ny saina dia manomboka ilay fanindrindratsy hoe aleo hanararoatra amin'reto namany reto. Variny izy tsy tsarony tsony fa ho avy tampoka ny tompo. Tratra teo am-pahamamona sy teo am-pihinanana. Tratra teo amin'ny fanaranam-po sy ny daniny tsibo. Aza misy anie zany tompoka misy kristianina. Tratra eo am-pahamamona sy fihinanana, eo amin'ny fanaranam-po tonga ny tompo. Nefa iny olona iny dia mba inona olona nitokisana ihany, mety kristianina, mety vidabatisa, mety diakona, mety olona, mety mpitandrina koa aza, ka tonga ny tompo amin'ny fotoana tsy ampoiziny. Dia namany mpanompo ratsy tsy mahatoky ihany. Ravana rehetra amin'ny tompo. Volaza hoe tonga ny tompony mahita azy mikapoka sy mampijaly, any manararam-pahefana. Inona ny vokany? Ny vokany dia zao ny hoe tezitra aloha ny tompony, tezitra ny tompony. Aza atao zay mahatezitra an'Andriamanitra, aza atao zay mampatezitra ny tomponao. Faharoa, sazy no miatra aminy. Inona moa le sazy resahana eto? Andininy 2:20. Andeha avana mbavaka itsika nefa 2:20. Andininy 2:20 minaran'ny tompo manao hoe dia ho tapahandroa izy ka omeny anjara any am-petsara velatsihy, any no isy ny fitomanina sy ny fikitroha-nify. Atao inona hoy ho tapahandroa. Le ho tapahandroa tena arabaka teny hoe dikotomi mihitsy ny fiteny dikotomia le zaraina roa tapahana. Sazy faranzy enjana moa zany famonon'olona mahatsiravina entina ilazana famaizana zany. Ho tapahandroa zany hoe sara ny afy be zany. Ny olona zay mivadika amin'ny fitokisana tsy manao tsara ny andraikiny, zany no vokany. Tezitra ny tompo, sazy no miatra aminy, ary tsy mahasazy vetivety fa sazy maharitra mandrakizay. Tapaka ny fifandraisana, tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra ny tena ambara amin'izany. Ry havana rehetra amin'ny tompo, inona no hafatra ampitain'ny Kristy ary amin'izany ten'Andriamanitra zany? Raha manararaotra ny fahefan'ny Kristy menanao ianao ka tsy manatanteraka ny andraikitra napetraka aminao, dia ho faizina mazava be zany. Fa sika ny tompo dia maniraka ny fiangonana, mandehana amin'izao tontolo zanareo mitoriny filazany tsara, ataovy tsara ny andraikitrao, tampoka ny fiavian'ny tompo. Ka mila miambina isika amin'ny alalan'ny fitondrantena tsara, fitondrantena tsara arakaraka ny andraikitra napetraka Andriamanitra taminao mantsy no anadina nanao ihany koa. Ka izay mahalala nefa manao fanahinina tsy akatony sitrapon'Andriamanitra dia voasazy araka ny hitantsika eto. Dikan'izany dia zao ry havana, otany fanaovana fanahinina amin'ny tsy fanaovana ny andraikitra, fahotany zany. Ity andraikitrao dia manao fanahinina hoe tsy manao, fahotany zany. Koa raha tompon'andraikitra anao ry havana malala, inona ny asanao? Ataovy tsara ny asa fanomponao, fanadina ny tompo anao zany.
amin'ny andro farany. Ataovy tsara ny asa fanomponao, ampiasao amin'ny tokony ho izy ny fahefana nomena Andriamanitra anao. Raha aman-dreny ianao, zanaka ianao, mpanabe na mpampianatra anao, ampiasao amin'ny tokony izy fa fahefana nampindramina anao vetivety zany. Afatra ho amin'izany tsy ny hoe rehefa mahavita tsara ny andraikitra nomeny tompo sika dia omeny tompo valisoa, satroana satroboninahitra fiainana dia fiainana mandrakizay zany. Rehefa rehetra amin'ny tompo, mila mahatsiaro sika fa mpanompon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, miasa ampitiavana, miasa tsy mila sitraka manolona, fa ny mampanompo ny voalohan-darana ny fiainantsika. Mahatsiaro fa mpanompo nomena andraikitra sika, nomena andraikitra manokana. Na dia tsisy mahita azy ianao dia ataovy tsara ny asa fanomponao. Aza miandry olona hibedy ianao, fa mpanompo mbola mpamoahana avokoa ny mpanompo rehetra. Tanterao ampitiavana ary avana malala, ny andraikitra nomeny tompo anao, mandra-piavy ny tompo indray, ataovy ampifaliana zany. Fa matoy ianao ny fidin'ny tompo hanao ny asany, dia fantatra ny tompo zany fa vitanao zany, efa nomenanao ny saina hafahanao miatrika zany asa zany. Koa aza fitahan'Andriamanitra ka anao ataoko tompo ny asanao nefa tsy manao akory. Aza ampifilafilain'Andriamanitra amin'ny asany, aza atao zay mampalahelo sy mampatesina n'Andriamanitra, satria ny fidin'Andriamanitra tao anatin'ny maro ianao ho zanany. Mitody ekony ianao, mpanevantsany tompo ianao sy ny sisa, ny fidina manokana anao ho zanany. Ataovy ampitiavana, torio ny filazantsara, manana fitondran-tena mamendrika ny fahambasina an'Andriamanitra, manana faharetana, mailo tahaka le mpanompo voalohany teo, mailo fantany tsara fa tsy maintsy verina ny tompo dia tena nitandrina izy. Toy izany koa isika, tsy maintsy ho avy ny tompo, ka mila miomba ny sika ravana malala. Rehefa nahitra amin'ny tompo, zany ny toetra ny olona zay miandro ny fihavian'ny tompo. Iza amin'ireo ianao va ilay mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, maran-tsaina, mahafantatra ny hoe tsy maintsy misy ny farany, sa ianao va ilay mpanompo variana sondrina amin'izao tany fandalovana zao, ka tsy mirahara ny andraikitra ao ny asa fanomponao, variana amrehaky ny tany, ny fimamona sy ny fidorohana sy ny fanaranam-po amin'ny ratsy rehetra. Mila mandiny-teny sika ravana malala fa tampoka ny fihavian'ny tompo. Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanana, ny fahasoavany. Amen.